Ie le loahevitra araka ny voizina zany ny fampizarana teo anivon'ny fiangonana dia ny amin'ny hoe ny fifandraisan'ny ankonana zay le izy ie dia hoe ahoana no anatsarana izany kanefa ao anatin'izany raha iresakantsika io fifandraisana eo anivon'ny ankonana dia tsy maintsy miverina any amin'ny fototra aloha hoe ny fifandraisan'ny mpivady izay loharano hipoiran'ny ankonana dia izay no mahatonga antsika hoe hijery manokana antsika zany androany hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa zay zany no tiana amafisina kely aloha dia raha miteny efitsika hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa dia farafakeliny mipetraka indray zany ny fanontaniana hoe fa maninona moa no hiresaka an'izany tsika dia farafakeliny misy antony anankiroa manampy atsika zany hoe fa maninona moa no hiresaka mahakasika an'izany tsika ny anankiray dia ny fifanoherana eny anivon'ny fiarahamonina fifanoheran'ny fomba fijery eny anivon'ny fiarahamonina zany tsy fantatrainareo raha mety mahatsikaritra fa ny zavatra isan'ny hitanay dia hoe misy olona maro ivelan'ny fanambadiana miazakazaka hiditra ny anatin'ny fanambadiana zay ny eo an-daniny zany na dia verina hoe mbola tsy fotoana ny azy tsy fampinina moa tsy fotoanany satria verina fa mbola tsy tonga any amin'ilay hoe fahamatorana na ara-pihetsepo na ara-tsaina na ara-batana kory ary indrindra moa zany ny ara-panahy hiditra ao anatin'izay tontolon'ny fanambadiana izay ny zatovy moa amin'ny akabeany zany mety ho voakazika izay dia nefa ihany indray koa etsy ankilany toatsikaritra ihany koa hoe misy indray koa nefa ilay olona efa ao anatin'ny fanambadiana fa ohatry ny to mitady lalana ivoahana tao dia hoe andaontsika hiresaka ny amin'izany hoe miorina amin'inona moa ny fanambadiana ao anatin'ilay izy tsinona hoe na le mieritreritra mitady lalana ivoaka tao anatin'ilay fanambadiana na le miazakazaka te hiditra ao anatin'ny fanambadiana na dia verina fa tsy fotoana ny arozy izy tsika teo dia fantatra foana fa misy vokatra mihiba ao anatin'izay satria mety hitarika any amin'ny fanafainganana ny faravan'ny fanambadiana dia izay no mahatonga antsika hoe miresaka tsika ny amin'ny hoe miorina amin'inona moa ny tokantranontsika roa ie dia mety efa maro amintsika ihany koa no nahita an'ity satria averimberina foana ihany koa izy ity fa te hifampatsiahany amintsika indrainy amin'ity hoe mbola isan'ny fitina ilazantsika hoe fa maninona moa tsika niresaka hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa satria sehatra kely indrindra nefa sarobidy indrindra le hoe fiainam-panambadiana ao anatin'ilay fiainam-panambadiana avy eo no mipotra ny ankonana dia ny ankonana indray avy eo rehefa mihitatra dia mahazo ny hoe fianakaviana ny fianakaviana rehefa miambivelatra dia iny indray no mandravitra ny tanàna indray rehefa miambisokatra dia iny indray no azoantsika ny faritra dia ny faritra mazava ho azy no mandravitra ny firenena dia ny fitambaran'ny firenena no manome an'izao tontolo izao zany hoe sehatra kely indrindra fa sarobidy indrindra ilay izy dia izay mahatonga antsika hoe mila miresakitsika ny amin'ny hoe miorina amin'inona moa ny tokantranontsika roa satria andriankina ny firenena ny tokantrano satria rehefa marary ny tokantrano marary ny firenena dia ino ozy tsika hoe rehefa marary ny tokantrano izay nipoiran'ny ankonana nefa dia potika ihany koa ny ankonana dia izay ilay mahatonga ny hoe tonga hatrany amin'ny faharavan'ny firenena dia inona moa ny anton'izay faharavan'ny firenena izay satria maninona ilay fiainam-panambadiana samy mienjana dia rehefa samy mienjana eo anivon'ny tokantrano dia maninona ny tady tapaka ny tady satria maninona samy mihevitena manana marina sy ny rariny na ny andaliny na ny ankilana ao anatin'izany samy mandeha araka mijery sa tsy liana akory amin'izay iaino ilay bady eo akaiky eo anatin'izay ary misy ary raha vao miresaka akory ny anankiray dia maninona tonga dia miady ary toety zavatra mampalahelo izany eo anivon'ny fiainam-panambadiana dia miresaka tsika ny amin'ny hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa satria heverina hoe mahakasika an'zokajy taona rehetra zany ka zany hoe miainga hatrany amin'ny ankizy mihitsy hatrany amin'ny olon-dehibe dia izay ilay tiana tenenina hoe mahakasika ny sokajy taona samihafa
Resaka tsika teo hoe na ny tanora vao hiditra na azy efa ao anatiny ihany koa fa tiana tsindriana ao anatin'izay hoe raha miresaka tsinitsika hoe ho an'ny tanora dia everina fa manampy ny tanora ahafantatra ny amin'izay planin'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana mialohan'ny idiran'izy ireo ao anatin'izany fanambadiana izany. Izany hoe everina fa hanampy ny tanora amin'ny fiomanana sy ny fanomanana idirana ao anatin'izany hoe sehatry ny fanambadiana izany. Tiana tenenina izany ao anatin'izay hoe samy tompona andraikitra ny amin'izany hoe fiorenan'ny fiainam-panambadiana izany avokoa ny isam-batan'olona amin'ny sokajy-taona rehetra. Azoana hoe manamafiorina an'izany hoe fanambadiana izany. Everina ihany koa ahafahana hoe mitombo amin'ny fankafizana miroso hoe amin'ny lalindalina kokoa ao anatin'ny fanambadiana raha toa ka efa ao anatin'ny fanambadiana koa nefa ilay olona. Izany hoe mahakasika ihany koa na ho an'izay lehibe efa everina fa mahazo taona azy isorohana amin'ny fieverana hoe rehefa lehibe dia ny zafikely sisy na hoe rehefa lehibe koa hoe zay alehibe ny zanaka sisy misy fieverana hoe zay atafita ny zanaka sisy nefa eo indray mbola mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa inona ny hamaritana an'ilay hoe tafita moa ilay ankohonana, tafita moa ilay zanaka. Dia izay mahatonga antsika hoe andeha everina mifototra miorina amin'inona ny tokantranotsika roa. Dia ilay izy koa nefa mety ozy koa tsika hoe dia raha olona tsy manambady izany dia ahoana. Manao ny fahafantarantsika koa ny fiverenantsika any amin'ny fototra hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa dia manampy antsika ihany koa hanaja ny tokantranony hafa ihany koa izay amin'izay mety hoe fanarenana izay mety ho disona fafy na lalan-disona leta ao anatin'izay ahafahana ihany koa mety mijery izay hoe amin'ny lafiny inona no ahafahana manampy ny hafa na dia tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanambadiana ihany koa ary ilay olona. Dia izay no mahatonga antsika hoe averintsika foana ty boribory ity satria no fototra izany io iorenantsika ao anatin'izay amin'ny fandriana foana hoe ivo ny fiainam-panambadiana. Fa raha miresantsika hoe ivo ny fiainam-panambadiana ary hoe sarobidy dia maninontsika miresaka amin'io satria ny fanambadiana ao mason'Andriamanitra dia masina indrindra. Dia tiana tsindriana anatin'izany fa Andriamanitra ny manenona namorona ny fanambadiana. Izay anisan'ny fototra izay zavatra izay. Sarobidy eo mason'Andriamanitra ny fanambadiana. Ary tena ao am-pon'Andriamanitra ny fanambadiana ao anatin'izay. Fa ihany koa raha mijery ny Baiboly tsika dia ny boky voalohany mandrafitra ny Baiboly izany hoe ny bokin'ny Genesis dia miresaka io fanambadiana io. Dia ny bokin'ny Apokalipsy koa izay boky farany mandrafitra ny Baiboly dia milaza ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Izany hoe miresaka ny amin'ny fanambadiana. Fa tsy ny Genesis ihany na ny Apokalipsy no resahany momba ny fanambadiana fa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao ny oabola na mpitoroteny tonokiran'i Solomona ary ny bokin'ny filazantsara ao amin'ny Matius Jaona dia miresaka ny fanambadiana io dia miresaka an'io resaka Jesosy Kristy tao amin'ny tao Kana izany izay nanehoan'i Jesosy Kristy ny fahagagana voalohany. Faniresaka koa Paoly ny momba ny fanambadiana io ny ao amin'ny Korintiana sy ny Efesiana. Izany manambara fa tian'Andriamanitra tsindriana ao anatin'izany fa masina ny fanambadiana. Andriamanitra ilay namorona ny fanambadiana dia masina. Izay ilay tiana atongavana anatin'ilay izy. Masina ny nanorena izany fanambadiana izany. Masina eo mason'Andriamanitra ny fanambadiana. Izay ilay tiana atongavana anatin'ilay izy. Tian'Andriamanitra samy hitafy fiainam-pahamasinana amin'ny vady. Izany hoe na ny lahy na ny vavy dia nakambany ao anatin'izany fanambadiana izany hiaina izany fiainam-pahamasinana izany. Tian'Andriamanitra hoe miara-manovo hery ao anatin'izay hoe fahamasinan'Andriamanitra ho amin'ny fahamasinan'ny fanambadiana izay ny olona izay nakambany ao anatin'ny fanambadiana. Fa satria Andriamanitra hoy isika no namorona ny fanambadiana, izay ny resantsika teto izay dia andao teny nanorena izany fanambadiana izany no jerentsika dia ny Genesis toko 2 andininy
20 ka hatramin'ny 5 izay entsotsika hoe ny genesisy ny fanambadiana ny hoe ny fiandohan'ny fanambadiana no ilazantsika anazy. Satria tsika miresaka an'le hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa dia izay no mahatonga ny hoe andao zany hijeran'le teny fototra nanorenan'Andriamanitra n'izany fanambadiana zany. Mety efa rehantsika izany fa fanindriana fotsiny ihany satria efa fotoana maromaro ihany koa ny hoe na resaka ny amin'izany fiainam-panambadiana fiainany ankonan'izany tsika teto anivon'ny vaomirany ankonana sy ny fanabeazana fa ho fampatsiahivana ihany. Dia ny genesisy 2:15 ka hatramin'ny 5 ny eo amin'ny 9:20 dia miresaka momba ny hoe tanjon'Andriamanitra momba n'izany fanambadiana izany. Ny 9:7 ka hatramin'ny 5 dia miresaka ny hoe inona ny lamina na fepetra tian'Andriamanitra resahana ao anatin'izany. Dia ndao tonga dia raisintsika ny 9:20 izay milaza ny amin'io tanjon'Andriamanitra io ny amin'ny fanambadiana. Ahoana ny voasoratra? Ndao vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy hoe anaovako vady sahaza ho azy izy. Ao anatin'izany no ahitana fa nitondra vahaolana manoloana ilay tsy tsara Andriamanitra. Izany hoe ilay mahirerin'ny lehilahy zany ka nanaovany ny vehivavy ho vady sahaza mpanampitandrify azy dia io ilay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Io zany ahafahantsika amin'azy hoe ny vady dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Izany hoe vahaolana ho amin'izay le tsy tsara izay araka ny tenen'ny tiana teo le nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana. Izany hoe raha lazaina amin'ny teny hafa mihitsy ary zany dia hoe ny fanambadiana dia mira vahaolana. Izay ny namoronan'Andriamanitra azy. Ny atsara ny fiainan-draolombelona tao anatin'izany. Dia raha nanao an'izany ho vahaolana Andriamanitra ny ao ambadika izay dia fahatsarana, fiadanana, fahasambarana. Izay le tanjon'Andriamanitra raha nanorina ny fanambadiana izy. Raha teo talohana lavo any Adama sy Eva raha nanorenan'Andriamanitra ny fanambadiana. Izany hoe mbola tsy lavo tao anatin'ny fahotana akory Adama sy Eva no nanorina ny fanambadian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra anehoana ny endriky ny fanjakana manokana zany le fanambadiana. Izay ny zavatra isan'ny tiantsika voizina ihany koa ao anatin'izay. Dia ny zavatra hita nefa ny hoe Andriamanitra zany ozy tsika teo hoe nanorina ny fanambadiana ho vahaolana. Izay ny nikasan'Andriamanitra azy tany am-piandohana. Dia nefa rehefa mijery ny tontolo misy atsika ohatrohatra ny mifanohitra amin'izay satria toa tahaka an'ilay fanambadiana no heverin'Andriamanitra ho vahaolana no ohatry ny toa lasa loharano ny ranomaso isaky ny ankohonana. Dia ao anatin'izay hoe raha vahaolana zany nanorenan'Andriamanitra azy ozy tsika hoe fifalinany ao ambadika izay fiadanana, fahasambarana, fahatsarana. Ny olombelona kosa toa namadika an'ilay izy olana mihitsy indray. Dia inona ny ao ambadika izay kosa? Toa fijaliana, toa fiafiana, toa fikorotanana, toa fahadalana. Dia izany mahatonga antsika hoe andao hiverina hiresaka hoe miorina amin'inona ny tokantranontsika roa. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe nataon'Andriamanitra ho ivitoerana fototra ifampivelara-mpivady amin'ny lafin'ny maha-olona manontolo zany le hoe fanambadiana izay. Fa tsy sanatria sehatra isehon'ny hery famiretana na hampanjakana izay hoe fikainkonana izay na hoe fijaliana zany ao anatin'izany. Tsy tian'Andriamanitra ho fanambadiana ara-taratasy fotsiny le izy fa fanambadiana nataony mikasika ny lafim-piainan'ny mpivady mihitsy le izy. Izany hoe mikasika ny fiainana amin'ny maha-olombelona feno mihitsy dia nino ny saina, ny vatana, ny fo, fanahy ao anatin'izany. Dia izao ary miorina amin'inona ary ny tokantranontsika roa dia araka ny resahana teo hoe misy tanjona napetrak'Andriamanitra ao amin'ny 9:20 dia 9:7 ka hatramin'ny 5:20 dia miresaka tsika ny amin'ny hoe lamina sy fepetra. Miorina amin'inona ary ny tokantranontsika roa dia miorina amin'ilay hoe iray. Raha fehezina amin'ny teny tokana zany amora tadidy azy leo amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5:20 io dia azontsika lazaina hoe iray. Izay le fepetra na lamina fototra napetrak'Andriamanitra ny amin'ny fanambadiana raha nahary ny fanambadiana izy. Izany hoe ny fiainana ny mpivadiny maha-iray azy mihitsy. Izay zany le izy ny tanjon'Andriamanitra, ny fepetra nanorenan'Andriamanitra n'izany
fanambadiana izany. Ndao fa tsika miaraka le andiny fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo e. Minaran'i Jesosy. Dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba ny biby dia rehetra. Nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Inona ny tiana tenena ao anatin'izany? Efa nozahana ny biby fa tsy nisy inona ozy izy? Tsy nisy sahazana ny lehilahy. Tsy nisy sahazandra olombelona atao izany ao anatin'izany. Inona ny tiana tongavana ao anatin'izany? Raha dika izany dia hoe mbola afaka mitentsika hoe tsy natao hivady mihitsy ny olona sy ny biby ao anatin'izay. Fa izay tiana tsindriana ao anatin'izany koa dia hoe tsy nataon'Andriamanitra ho sehatra isehon'ny habibiana ao an-tokantrano ao. Inona izany ilay fepetra silamina voalohany tian'Andriamanitra apetraka? Hialao ny habibiana. Hialao ny habibiana. Hialao ny habibiana. Mety miseho amin'ny endrika be dia be izy io. Fa raha hitanisa ohatra vitsivitsy fotsiny dia ohatra hoe misy ny fotoana hoe rehefa tsy miteraka ohatra ny vehivavy dia indrindra koa ary amin'ny faritra tsimotsimo any ohatra na miteraka ihany ara fa raha vao tsy lahy-kely dia tonga dia ariana dia misolo indray ohatra ny misolo akanjo dia eo mihitsiny izany ny hoe endrika isan'ny endrika anankiray izany hoe isehon'ny habibiana. Fa mety ho endrika be dia be fa tsy ho voatery ho izay fotsiny fa ny fiheverana izany no hoe natao fakana taranaka fotsiny dia endrika habibiana izany. Marina hoe ny voasoratra dia tena hoe sehatra fotsiny nataon'Andriamanitra hipoiran'ny taranaka ny fanambadiana fa tsy ny fananana taranaka ara-nofona tsy akory ny mamaritra ny mahampivady ny mpivady. Tsy izay no nandrenan'Andriamanitra azy fa nefa ny tenentsika teo hoe Andriamanitra no nanakambana an'ilay mpivady fotsiny fa tsy ny taranaka ny mamaritra ny maha hoe mpivady izy na tsy mpivady. Dia endrika habibiana izany ny fiheveran-diso ny amin'izay heverina hoe fakana taranaka fotsiny izay. Misy ihany koa ny mety hoe fiheverana hoe raha ny lehilahy indray izany andany ohatra dia hoe lehilahy dia natao ampidi-bola fotsiny. Dia mahagibariana be ilay izy satria rehefa mijery ny valiny fanadihadiana nataon'ny mpandinika dia marobe mihitsy ny tokantrano ny roso tanatin'ny fisaraha-panambadiana tao anatin'ny vanim-potoanan'ny Covid. Dia rehefa nadihadiana dia hoe fa maninona? Dia satria hoe maro ny very asa ka. Maro ny very asa dia nanjary tsy nampidi-bola intsony raha lehilahy dia nariana niaraka tamin'izay ihany koa. Endrika habibiana izany. Niraisina ho toy ny vady rehefa misy vola fa nariana na tsipy rehefa heverina fa tsy nampidi-bola arak'izay nandrasana tao anatin'izay endrika habibiana izay. Fa moa ve tsy endrika habibiana koa ny hoe ny mpivady ray monina fa tsy misy tsony inony? Tsy misy fifandraisana tsony. Tsy miray fandriana intsony ao anatin'izay. Dia maninona? Mifampiavinavina, tsy mifampiteny, tsy mivolana ao an-tokantrano ao. Tsy miray vilany koa fa mbola ray tafitrano ihany. Endrika habibiana koa izany. Endrika habibiana izay. Nisy fizarana iray mpianakaviana anankiray izay dia tsaroanay ilay izy hoe taitra be mihitsy aozy izy fa tao heverina fa mandeha izao ny tokantranonay. Tampotampoka teo izy niteny ilay vadiko hoe ndao tsika hisaraka. Teo voatsapany hoe ay ve miaina ao anatin'ny fiheverana hoe hery famoretana ilay vadiny. Teo izany vao tonga saina nanao jeritodika mihitsy dia nanao jeritombana hoe fa manahoana marina ary ty tokantranontsika ty. Indraindray rehefa misy zavatra mafimafy ohatr'izay ohatry ny mety mahatonga saina fa ao anatin'izany mamerina antsika ny tenin'Andriamanitra hoe hialao ny habibiana. Fa izay ampatsahivana koa hoe ny lamina voalohany napetrak'Andriamanitra izany dia hoe hialao ny habibiana. Ndao ary fandinihan-tenantsika tsirairay avy ty fa tsy ny mpivady akory ao anatin'izay. Jereo ary hoe sao misy endrika habibiana fanaonao ao anatin'izany. Mety ho amin'ny fihetsika io mety ho amin'ny fiteny io tsy fantatra. Mety misy fitenin'ny zatovy izay hoe rehefa miresaka ny zatovy dia mivovony ianareo ao. Inona no mivovo? Ny alika. Endrika habibiana anie izany. Mivovo be rangahy ao anie, mivovo be ramatoa ao. Endrika habibiana izany.
dia mety hoe niendrika tsy fifampiainoana ihany koa satria tahaka ny biby tsy mahay miaino fa hoe zay tiana atao ihany ao anatin'izany. Misy ihany koa niendrika hoe fankafizana fitoerana ao anatin'ny fiainam-pijangajangana. Mety ho fijangajangana ara-nofo, mety ho fijangajangana ara-panahy, fa tena hoe mampitovy filarana amin'ny biby rehefa endrika fijangajangana. Dia ao anatin'izany no tiantsika hifampatsiahivana sy hifampahirezana ao anatin'izay. Andao jereny sao sanatria misy endrika bibinao. Tsika tsy hijery hoe le vadiko izay, le zanako izay na tsy fantatro na iranony izay, fa zasy anao aloha le tiana tariana ao anatin'izay. Sao sanatria misy endrika bibina foananao. Inandray ny lamina na fepetra faharoa izay jerentsika ao anatin'izay dia amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 ahoana ny voasoratra. Izao nanaovantsika anazy. Andao miaraka vakiana daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovahandriamanitra nasondretorandra lehilahy ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehova dia nataony hoe vehivavy. Ary io raha lehilahy. Hoe vehivavy. Rehefa mijery an'io tenin'Andriamanitra io tsika dia tena voalaza ara-baky teny fa tena iray amin'ny vadin'ny olona. Tahaka ny mahatena iray any Adama tamin'ny taola tehezany dia nalain'Andriamanitra nanaovana azy izay ilay sary tiana aseho ao anatin'izay iray. Fa izao tena hoe avy tamin'ny taola tehezana izay no isan'ny tsindrintsika sy fampatsahivana anatin'io. Avy amin'ny taola tehezan-dra lehilahy nanaovana ny vehivavy vadiny. Tsaroana foana ny filazan'ny mpanjinika anankiray hoe maneho ny fahendren'Andriamanitra izany. Nalainy avy aty amin'ny taola tehezany, inona ny tiana tongavana? Tsy nalainy avy tany amin'ny taolan-dohany ozy izy mba hanjakazakany azy, na hoe nalainy tany amin'ny taola tongony mba nitsakitsahany azy, fa nalainy avy aty amin'ny taola tehezany. Akaiky ny fony mba hitiavany azy dia ambanin'ny tanany mba hiarovany azy. Maneho ny fahendren'Andriamanitra lalina izany. Manindry ny namaritan'Andriamanitra mpivady ho lehilahy iray sy vehivavy iray koa izany eo andiny soratra masina lery vakitsika teo io. Manamafy izany fa inona zava-misy? Manamafy fa lehilahy iray sy vehivavy iray napetrak'Andriamanitra. Ina nefa ny zava-misy ankehitriny? Toa misy lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy mifampitondra tahaka ny mpivady amin'izao andro iainantsika izao. Misy koa ary lehilahy iray miaraka amin'ny vehivavy roa na maromaro ao anatin'izay. Na koa hoe vehivavy miaraka amin'ny lehilahy roa na maromaro. Izany hoe ny fisarahana na ny fampirafesana dia samy maninona sady samy halan'Andriamanitra avokoa. Izay ilay tiana tongavana ao anatin'io. Satria tsy araka ny inona, tsy araka ny nanorenany, tsy araka ny sitrapony, tsy araka izay voambara amin'ilay fototra ny resantsika teo. Dia maneho indrindra izany ny fifamenoan'ny mpivady raha eo tamin'ity ny fifamenoan'ny mpivady raha ity Genesis 2:1-7 no resana. Tena samy hafa ny lehilahy sy ny vehivavy fa maninona nakaman'Andriamanitra izy ireo ao anaty fanambadiana. Saingy ampiasain'Andriamanitra ifameno izay ifameno ny mpivady ao anatin'izay. Isan'ny manampy amin'ny fisorohana ny fitiavan-tena no anehoana an'ilay hoe samy hafa nefany nataon'Andriamanitra ifameno le mpivady. Izany hoe ampatsevana antsika izany ilay izy hoe tsy sampona akory izany ny mpivady raha tonga amin'ny fahatsapana hoe izay mpivady tena samy hafa be mihitsiny ao anatin'izay. Satria raha mifanohitra amin'izay raha mampieritreritra hoe toa mitovy be fa tena hoe tsy tafiditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy ilay fahasamihafana mba hahatonga ny mpivady velona amin'ny fifamenoana ao anatin'izay fahasamihafana izay. Maneho an'ilay hery mahagaga an'Andriamanitra sy ny fahendreny izany ozy izy tsika. Lehilahy izany tsara raha mahatsapa hoe misy ampahany amiko napetrak'Andriamanitra amin'ny vadiko. Noho izany famenoko io vadiko io. Vehivavy koa nefa ny eo amin'ny kilan'izay tsara raha mahatakatra hoe tena ilaiko ny vadiko satria misy ampahany avy aminy nalain'Andriamanitra.
nanaovany ahy. Teaneo an'ilay fifamenoan'ny mpivady foana zany tsika ao anatin'izay araka ny voasoratra. Dia inona zany ilay lamina na fepetra faharoa? Raiso ho fifamenoana ny fahasamihafana. Inona moa ilay voalohany? Ialao ny abibiana. Dia ny faharoa raiso ho fifamenoana ny fahasamihafana. Ie. Mijery izay eto ohatran'ny vitsivitsihany mba tsy tenentina aragamba hoe raininy hoe miara-tonga ilay mpivady. Fa tsy maninona izany fa azontsika atao foana no manao fampiarana ao anatin'izay hoe mba maka segondra vitsimonja hoe mba saina hoe ny amin'ny lafiny inona tena atsapanao hoe mifameno aminao io vadinao io. Dia azontsika atao ny mamadika an'izany io vavaka. Satria maneho ny fahendren'Andriamanitra. Ny inona hoe tsisy hiteny mihitsy ianareo dia tsy hitako mihitsy hoe na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona fa ohatrany dia inona fa tsisy hiteny an'izany. Fa samy afaka hiteny sy hevitra farafahakeliny iray dia afaka tohizana maromaro maka fotoana mihitsy any an-trano hoe le amin'izao koa tena atsapako mihitsy hoe mifameno izay. Ndaovaka itsika miaraka ity efa teny mahazatra antsika ity amin'ny anaran'i Jesosy hoe nofora ihany izy ireo. Mazava izany ilay lamina napetraka-Andriamanitra eto hoe asainy maninona aloha, asainy mandao aloha, dia avy eo mikambana, azay vao miray nofo. Izay ny resana. Izao mihitsy izany ilay filaharany raha nanorenan'Andriamanitra azy resana. Dia izay no mahatonga antsika hoe fa maninona moa resaka antsika teo hoe ny tanora mila mitandrina ihany keo anatin'izany mialoha ny rosoana amin'ny fanambadiana ahafahana hoe mijery-deniny any am-piandohany hoe miorina amin'inona moa ilay tokantrano izay kasainy hidirana. Fa tsy sanatria izany no tonga amin'ilay tantara anankiray ilay nitranga atao anatin'izay hoe le malaza be moa ny fampiasana tambajotra serasera samihafa dia tao anatin'ny FB no nanoratra raha namana hoe za dia lehilahy ray fotsy hoditra 1.70 manana tany 30 hektara. Dia nitsindriny ery ambany ary hoe mitady vehivavy za no namana ilazana hoe hidirana ao anatin'ny fanambadiana. Dia tao anatin'izay misy izany hoe mbola nataony nitsindriny manokana ihany koa sady nataony sora-baventy izany tery ambany hoe vehivavy manana traktera. Izay ilay tadiavina. Rehefa ilay nitsindriny izany tsiny nataony ohatry ny filaharany rehetra ihany izany vehivavy ilatsaka ny 1.70 fa nataony nitsindriny mihitsy koa hoe vehivavy manana traktera nefa ilay tiany hifantohana ao anatin'izay. Dia mbola nitsindriny nataony mazava be tery ambany hoe raha ianao nefa ilay vehivavy izay ozy izy dia mba alefaso ny sarin'ilay traktera. Dia resahantsika ilay izy mba tsy hijabaka ao anatin'izany ny tanora. Ahafahantsika ihany koa mampita an'izany ny amin'izay mety hoe ao anatin'ny ivony ankohonantsika. Tiana tsindriny eto hoe tsy tokony alkalika mijanona eo amin'ny ray aman-dreny izany ny olona manambady. Raha miresaka ilay mandao tsika. Raha miresaka ilay mandao tsika izany hoe mitory fahaleovantenan'ny fanambadiana izy izany. Mampianatra mpivady hitombo amin'inona izany fifampiainoana. Raha hitantsika teo fa izany resaka fifampiainoana izany efa tsisy intsony amin'ny fiainam-panambadiana. Dia inona ihany koa mitombo amin'ny fifampitokisana ary tena manamafy ny fikambanan'ny mpivady anie izany. Dia izay mahatonga ilay hoe mila arovana ny fahaleovantenan'ny tokantrano mba tsy ho tsapahan'ny hafa. Izay izany no tiana tenenina amin'ilay hoe mandao. Ie. Raha miteny moa tsika izany hoe ny hafa hoe mba tsy ho tsapahan'ny hafa dia tena hoe tafiditra ao anatin'izany ny ray aman-dreny. Mety ho ray-tapo, mety ho namana manjakaiza ihany koa. Iarovana an'io fahaleovantenan'ny tokantrano io. Ka mazava ho azy hoe arovana ampanajana sy ampahendrena izany ao anatin'ny fahamatorana tsara ilay tokantrano. Sarobidy mihitsy io resaka mandao io satria ino tsy vitany hoe manimba ny tokantrano fa mety hitatra ihany koa izany zavatra izany any amin'ny fianakaviana manontolo. Izany hoe na ny fiankinana-doha amin'ny hafa na ny famailana ny hafa hitsabaka eo anivon'ilay raha tokantrano izany dia samy mety manimba ny fahaleovantenan'ny tokantrano.
dia inona tsy ahatrarana mihitsy izay ilay tanjon'Andriamanitra ny resantsika tany amin'ny 19. Inona izany ilay lamina sy fepetra 7 arovo ny fahaleovan'ny tokantrano. Tena ny tokantrano. Dia efa hitantsika teo any amin'ny Genesisy milaza an'izay fa mbola naverin'i Jesosy zay any amin'ny Mattio fa mbola nitsindrian'i Paoly zany any amin'ny epistely nosoratany. Mbola entina andrina amintsika foana fa tena sarobidy hoe mason'Andriamanitra ny fanambadiana. Ary ao anatin'io moa Jesosy zany manampy eo amin'ny 9 amin'le Mattio 7:20 io hoe ka dia tsy roa intsony fa ho nofo iray ihany. Tsy ho roa intsony izy fa ho nofo iray ihany. Dia amin'izany tiana andriana hoe izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Izay leo amin'ny 9 manindry ny namoronan'Andriamanitra ny vady ho iray izany. Dia io ilay tenentsika hoe nataon'Andriamanitra ho mandra-piavo ny fahafatesana ny maha-iray amin'izay mpivady izay. Tian'Andriamanitra tsy hevitra akory izay mety ho fisarahana zany amin'ny mpivady ao anatin'ny fiainam-panambadiana. Dia eo nefa ntiantsika andriana hoe tsy hoe ilay tsy misaraka fotsiny, tsy izay fotsiny ilay tiana tenena ao anatin'izay, fa tena hoe ilay fandehanan'ilay mpivady ilay fiarahan'ilay mpivady mandeha amin'ny fankatoavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mihitsy ilay tena tiana tsindriana ao anatin'izay. Dia raha mijery ny fampiarantsika ao anatin'izy isika teo hoe mandao mikambana dia avy eo nofo iray. Tafiditra ao anatin'ilay hoe fiarovana ny fahaleovantena ny mpivady. Satria io isika ilay lamina fahatelo le fananana n'ilay mpivady an'ilay fiainam-piombonana. Izany hoe ny fiazonan'ilay mpivady any maha-iray azy mihitsy amin'ny lafiny rehetra. Tahaka ny hoe iray fiangonana, iraisana koa ny vola miditra sy mivoaka, iray ny fianakaviana fa tsy misy hoe niavako sy niavanao sy izay rehetra mety lafiny maro samihafa ihany koa. Izany hoe fiombonana lalina mihitsy izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay. Kanefa tsika raha miteny hoe fiombonana lalina dia samy tompona andraikitra amin'izay ny andaniny sy ankilana. Dia eo no mahatonga antsika milaza hoe ny fanambadiana dia andraikitra izany io. Ao anatin'izay mametraka ny mpivadintsika ho loha laharana ve? Mametraka ny vadinao ho loha laharana tokoa ve nao? Raha miteny an'ilay hoe ositsika hoe mandao midika izany tsena hoe fametrahana ny vady ho loha laharana rehefa miditra ao anatin'ny fanambadiana. Dia ao anatin'ilay mikambana ihany koa mamaray an'izay hoe misy an'izay miaina an'izay fikambanan'izay ve amin'ny vadinao ianao, sady fampieritrretana moa ilay izy ao anatin'izay. Fa raha mijery an'io Genesisy 2:420 ihany isika dia mahita fa manondry ny firaisana ara-nofo mpivady koa ilay izy. Arak'ilay efa nolazaina teo aloha hoe sehatra nataon'Andriamanitra hipoiran'ny taranaka ny fanambadiana. Izay izany ilay tiana tongavana anatin'izany. Izany hoe natokan'Andriamanitra ho an'ny mpivady irery ihany ny firaisana ara-nofo. Midika izany fa ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana na ny ivelan'ny fanambadiana dia tsy ao anaty planin'Andriamanitra. Izay ny voasoratra. Dia raha nanaraka an'izao lamina izao isika dia izao dia rao Andriamanitra. Io ilay lamina izany ositsika hoe mandao mikambana nofo iray. Saorana an'Andriamanitra raha ohatra nanaraka an'izany planina izany tsika. Fa izao koa nefany raha ohatra sanatria tsy nanaraka an'ilay lamina napetrak'Andriamanitra tsika fa mety hoe nofo iray aloha izay vao mikambana izay vao mandao. Dia ao anatin'izay ihany koa. Dia hifampatsiahy Andriamanitra tsy mba mandatsa. Andriamanitra tsy mandatsa dia tsy manameloka koa izy, tsy mba mitanisany adsoantsika koa izy, tsy olana amin'Andriamanitra izany. Saingy izao le mandray dingana vaovao, manao ainga avao ao anatin'ny fahafantarana sitrapon'Andriamanitra ny sarobidy aminy andehanana ao anatin'ny fahamarinany azony manamarina indray amin'ny alalan'ny rany ao anatin'izany. Tsy mbola tara. Raha mbola misy fofinaina dia misy foana azo antenaina ahafahantsika mampita any amin'ny tanora ihany koa izany mba tsy hifamadika amin'ny planin'Andriamanitra ny lalana izoran'ny tanora hiditra ao anatin'ny fiainam-panambadiana. Mazava ny ten'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia raisina ampona ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra. Arovo ny fahaleovantena ny tokantrano. Io izany ilay fepetra 7 isika teo.
fa raha iresantsika ny lamina na fafipetra faefatra dia jerentsika indray ny andiny fahadimy amby roapolo amin'io Genesis toko faharoa io. Ahoana ny voasoratra? Ndao vakitsika miaraka ihany hoe ilay fitenjahana resana eto izany dia milaza fifandraisana tantera-pahazavana. Izany hoe Andriamanitra dia mazava dia tiany hazava avokoa izany ny zavatra rehetra eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Saingy izay tiana tsindriana dia izao hoe ny fahotana izany manimba ny fangararana io. Lasa miteraka henatra natahotra ny zavatra mitranga eo anivon'ny tokantrano noho ilay fahotana ny anton'izay zany. Hany ka maninona? Lasa rava ilay fangararana. Hitantsika any amin'ny Genesis toko 7:7 sy 9 zany rehefa niditra an-tsehatra, rehefa tafiditra nakatoerana ny fahotana teo amin'ny tantarany Adama sy Eva. Eto izany dia sarobidy be ilay hoe fifampiresahan'ny mpivady fa tsy samy maka ho azy. Io ilay resantsika tamin'ny voalohany. Tsy tokony hisy laingalainga izany eo amin'ny vady. Mifandray akaiky amin'ny fahitsiana sy ny fahatsoram-po izay ny resahana amin'ity resaka fangarana ity. Izany hoe fandehanana amin'ny mazava. Sarobidy ny fahaizana mifampiresaka sy amin'ny hoe fanontaniana sy malalaka izany. Izany hoe tsy tonga izany dia manao fandikanany amin'izay mety ho heverina fotsiny, fa tena hoe mifampiresaka sy mifanakalo malalaka ao anatin'ny fahatoniana tanteraka. Fa sarobidy ihany koa mizara ny fihetsem-po na hoe ny fomba fijery ao anatin'izay. Dia sarobidy koa mitrandraka ny hoe fitomboana ny fifankafantarana isan'andro isan'andro anatin'izany. Arakaraka ny hoe fandrosoan'ny taona moa izany dia hoe tsy zanaka ihany ny fantohana araka ny resantsika teo na hoe ny zafikely ihany izany, fa hitomboana ihany koa fifankafantaran'ny mpivady ao anatin'izay. Dia ao anatin'izay hoe ny mpivady no tiana hisitraka voalohany ny fahamarinana ity raha ohatra ka hiresaka amin'izany hoe fifampandrosoana sy fifanasoavana izany tsika. Ny mpivady no olona voalohany, olona roa heverina fa voakasika ilay tenin'Andriamanitra. Fa tsy atao mba tsy ho vesatra izany fa natao hanamaivanana mihitsy izany ny fifampiresahan'ny mpivady mihitsy izany ilay fandehanana amin'ny mangarahara. Ao anatin'izay hoe fahaizana mifampahery, mifankasitraka, mifaneo fifaliana, fikatsahana ny fifampifaliana izany ao anatin'izay. Izany hoe soroana izay rehetra mety ho endrika tsy fandehanana amin'ny fangarahana eo anivon'ny fifandraisan'ny mpivady. Tsy fantatro. Indrindra ohatra ny any amin'ny resaka arabola izay mahalavo ny betsaka. Misy tsy mifankafantatra akory ny vola miditra, tsy mahafantatra ny karamana ny andaniny sy ny ankilany, mila soroana izany ao anatin'izay satria endrika tsy fangarahana eo amin'ilay fifandraisan'ny mpivady. Izany hoe io izany ilay lamina sy fepetra farany dia hoe hivelominy fifandraisana mangarahara. Inona ilay lamina voalohany? Hialao ny habibiana. Faharoa, raiso famonoana ny fahasamihafana. Fahatelo, arovo ny fahaleovantenan'ny tokantrano. Fahaefatra farany, io izany ilay hoe resantsika aloha hoe mifototra amin'inona moa izany ny fanambadiantsika roa dia maninona? Inona ilay izy? Iray ao anatin'izay. Iray. Fa ao anatin'izay nefa dia tsaroana ihany koa ny voasoratra. Raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Izay ny tenin'i Jesosy. Izany hoe Andriamanitra ilay nanorina sy namorona ny fanambadiana io dia te-hanana fifandraisana mitohy amin'ny zanak'olombelona izay nohariany. Dia naneo an'izany fitiavany, hiazona an'izany fifandraisam-pitiavana izany izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia eo ny tiantsika hifampatsiahivana. Miorina amin'ny ilay lamina rehetra ilay ndresahana teo izany. Hoe nisy lamina efatra izany izy amin'ilay hoe maha-iray ny mpivady. Dia ao anatin'izay indray mbola miorina eo ambonina fepetra fototra iray ireo. Ao anatin'ilay efitritsika miorina amin'inona ny tokantranontsika roa. Dia eo no andriana hoe miorina eo ambony fepetra fototra ireo lamina voatanisa teo ireo. Nofitiantsika tamin'ny hoe iray izy teo dia eo izany mitsindriana hoe mila iray aina amin'i Jesosy Kristy lohany mpivady. Eo amin'ny Efesiana 5:20 dia voasoratra hoe mifanaiky amin'ny fahatahorana ny Kristy. Izany hoe ilay fepetra fototra izany dia Jesosy Kristy manjaka ao an-tokantrano. Jesosy Kristy ekena
ho ivo ny tokantrano. Raha misy ekena ho mpanelanelana ny mpivady zany dia Jesosy Kristy ihany no ekena ho ivo mpanelanelana ho tahaka ny rihitra mampifandray ny mpivady ao anatin'izay. Zay le fototra tsindriana hoe iorenan'ny fiainam-panambadiana. Tsy ho vitantsika amin'izay verina hoe herin'ny tenantsika na finiavantsika maha olombelona fotsiny zany satria tsika voafetra fa tena hoe ny herin'Andriamanitra ihany. Ny ahafahantsika mandeha amin'ile lamy manapetra an'ireo ao anatin'ny fiainam-panambadiana dia izay mahatonga antsika manindry hoe Jesosy Kristy ihany le fototra. Le fepetra zany dia hoe mba i Jesosy no anapaka eo amin'ny toeranao. Ny anaovanao ny sitrapony eo anivon'ny tokantranonao. Izay le tiana tongavana izay. Mila marina ny fahalorotenantsika ho azy. Mila marina izay. Mila marina ny fanekentsika an' Jesosy Kristy ho tompo sy famonjy ny fiainantsika manokana. Mba iray fa tsy iray fotsiny hoe iray makaisa fa iray amin'ny Jesosy Kristy. Tiana tsindriana ao anatin'izany zany hoe na ny lehilahy etsy ankilany na ny vehivavy etsy an-daniny dia irina indrindra hoe samy anana an'izay fifamatoram-pitiavana, fifamatoran'aina manokana amin'ny Jesosy Kristy izay. Le hoe fanekenan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana, fa tsy hoe tonga tsy tapaka ty am-piangonana, fa tena hoe tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Dia izany no ifampatsiahivantsika ao anatin'izay. Hoe sarobidy zany mba tsy hanaovantsika ho lamba isalorana fotsiny mahafiangonana, fa tena hoe mahiray ainantsika ao amin'ny Kristy mihitsiny. Dia rehefa le hoe fametrahana an' Jesosy Kristy tena hoe ho ivo ny tokantrano, ho fototra iorenan'ny tokantrano io, dia ao anatin'izay le Jesosy Kristy tonga nofo io, teny tonga nofo io, dia ao anatin'izay no hoe fanekena ny tenin'Andriamanitra le nanorenana ny fanambadiana ho tompony fahefana faratapony ao an-tokantrano. Ka ilazana hoe inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izay rehetra mety olana sedraina na lalovana dia miverina hoe inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny teny nanorenan'Andriamanitra amin'ny fanambadiana. Fa ao anatin'izany te hifampatsiahy atraiza ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Mety tentsika za efa ao anatin'ny sapana zao za efa ela be mihitsy no tao anatin'ny sampana na hoe za ohatran'izao koa na ohatran'izao. Efa ela be any mpandray ny fanasany tompo. Fa mazava foana ny tenin'Andriamanitra. Koa izay manao azy fefa mijoro tsara dia aoka hitandrina izy fandraolavo. Fa izay maritra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Satria dia izao mitondra fanovana teo amin'ny fiainanao ve. Ny fanekenao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Sa nitoy na hoe nanoy ny ratsy fanao ihany ianao. Dia izay no mahatonga antsika miverina amin'ny fototra hoe ao anatin'ny fandinihan-tena. Dia mety hiteniko ianao hoe za manavao ny fanoloran-tenako isan'andro ka. Za vao aingana mihitsy nandray ny fanasan'ny tompo na hoe niditra tamin'ny sampana tahaka an'izao ka. Fa voalaza miorena tsara aza miova. Fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Satria tsy kristianina anarana no andrasana fa kristianina fiaina. Ary ao an-tokantrano no heverina fa sehatra voalohany andrasana antsika aneo an'izay kristianina fiaina izay voalohany indrindra. Fa ao anatin'izany mety ozy ianao efa reko foana izany, averina foana izany. Izao Jesosy Kristy izao foana miantso amin'ny fibebahana. Fa izao anaka atolory ihany fonao. Izay no voasoratra fa izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy satria voasoratra hoe izay maritra hatramin'ny farany no vonjena. Fa izao anefa ny tsarovy safidy ny fiainana. Ahoana ny voasoratra? Efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Mba ho velona ianao. Dia nampinina ilay izy? Sy ny taranakao. Izany hoe ny fanapahan-kevitrao anio atraizany fiorenan'ny tokantranonao no iantohany ny ho avy ny taranakao. Mety taranakao hita maso izany, mety ny taranakao tsy hita maso. Fa ny tanjona anatin'izany dia izay hoe taranaka kristianina mitohy fa tsy tapaka amin'ny fotoana anankiray. Dia izao hoe araroty ny anananao ny vatinao io. Misy mahalala ny andro afatesany ve? Misy mahalala ny andro atongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranolanitra ve?
ararotina nananao ny vadinao, ararotina nananao ny ankonanao anatin'izany. Ikan'izay ararotina ny fiverenana ifotony, izany hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nanorenana ny fanambadiana. Dia azontsika avadika vavaka izany ao anatin'izay satria le fametrahan'i Jesosy Kristy ho fototra ivon'ny tokantrano io dia mila kolokoloina fa tsy hoe mandefa ho an'ny fotsiny. Dia izay nitiantsika hifampatsahivana koa mba hahafahan'ny mpivady mivelona amin'izany hoe finoana matanjaka ary firaisana amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io tokantrano nametrahana azy io. Tsy ajanona ho fahalalana fotsiny ny tenin'Andriamanitra ratovina etsy sy eroa fa tena hoe mba ho fiainana, mba ho tonga fampiarana ao anatin'ny tokantrano izay nametrahana ny tsirairay. Ahafahan'ny mpivady mifananja, ahafahan'ny mpivady mifankatia, mifamela heloka, mifanampy hanjaka ny fiadanana ao a-tokantrano sy ny fifaliana arak'izay nikasan'Andriamanitra azy tany am-piandohana. Dia maneho an'ity sary ity izay azo lazaina hoe tokotelo mahamasana andro izy ity. Tsika mahalala ilay tokotelo mahamasana andro dia izao ilay izy anankitelo izy ireo. Fa araka ny tenin'ny fiankinana toy hoe ahafahana mikolokolo amin'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ahafahanao mifandray amin'ny hafa ao anatin'ireo lamina fapetra efatra ireo, ilay hoe iray dia mila maninona aloha ny tsirairay avy ao anatin'izay, mila mifandray tsara amin'izy amin'Andriamanitra. Dia rehefa mifandray amin'Andriamanitra tsika dia afaka mifandray amin'ny hafa. Iza ilay hafa voalohany resantsika? Ny vady, ny ankonana ao anatin'izay. Dia ilaina izany ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra. Fa rehefa mety ny fifandraisan'ny tsirairay amin'Andriamanitra dia ilaina ny fifandraisan'ny mpivady isan'andro isan'andro. Ilaina koa fifandraisan'ny ankonana isan'andro isan'andro. Izay ilay izy. Amin'Andriamanitra io resahana io. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny teniny araka ny efa hitantsika eo amin'ny fahafana ihany koa, fa sarobidy indrindra ao anatin'izany ihany koa ny fiazonana ny firaisana amin'ny fiangonana tahaka ny ataontsika tahaka an'izao ihany koa izany. Izay ny mahatelo azy. Tsy mijanona ao anatin'ilay izay ilay teneny hoe vavaka tenin'Andriamanitra ny firaisana amin'ny fiangonana. Tonga any amin'ny fampiarana izany fa tsy mijanona amin'ny fahalalana fotsiny araka ny efa voalazantsika teo. Dia fehezina amin'ity ilay izy mety efa hitanareo ny verimberina teto foana ihany koa fa raha ohatra ity hoe telo zoro fanambadiana izany maneho antsika an'ilay fototra iorena amin'ny fiainam-panambadiana. Raha mijery ny etỳ ambanitsika dia mitombo fanalavitra ilay mpivady. Fa rehefa samy mandray dingana manantona an'i Jesosy Kristy, miamanakaiky an'i Jesosy Kristy, manatsara ny fifandraisam-pitiavana amin'i Jesosy Kristy dia miakely ilay elanelana eo amin'ny mpivady. Izay izany ny zavatra iverina tiana atongavana. Fa raha miresaka tsika ozintsika hoe fifandraisana eo anivon'ny ankonana, ahoana ny anatsarana izany dia mitombona indrindra eo anivon'ny ankonana koa ity. Rehefa mahita ny fifandraisan'ny tsirairay avy amin'ny mpivady amin'Andriamanitra ny ao an-tokantrano dia lasa manjary modely fakatahaka ho azy ireo ilay mpivady. Fa ao anatin'izany ihany koa lasa mampifandray an'ilay ray aman-dreny sy ny zanaka, mampifandray ny praitapo samy praitapo, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ilay dingana ray sy ny tsirairay avy amin'Andriamanitra. Amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra anatin'izany dia izany fampatsahivana hatraizaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isan'andro. Sarobidiny manokana fotoana raikitra isan'andro manokana ianao amin'Andriamanitra. Fa tsara indrindra ihany koa ny manana fotoana iarahana ny mpivady iaona amin'Andriamanitra isan'andro. Dia tahaka an'izay koa ny ankonana araka ny efa nitsindrinitiana teo. Amarana anazy azy dia izao hoe izao ny afatra mitsangana miazava fa efa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitsy Jehovah fa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizim-pito manarina firenena fa aminao kosa no ipisahan'i Jehovah ary aminao nisehon'ny voninahiny. Dia tadio havana fa ny herin'Andriamanitra ny ankinantsika ahafahantsika manatanteraka an'ilay hoe iray. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany.